raha zay ary ny fanazavana nentin'ny docteur pasteur Rakoto Andor Modeste mahakasika ny fanatanterahana ity fampiavana pirenena ity, manana ny ambarany ao anatin'izany ihany koa anefa zareo anivon'ny anteny mera pirenena ao, isan'ny mitondra fanazavana sy fanohikevitra momba izay moa ny filohan'ny anteny mera pirenena, filoha lefitry ny anteny mera pirenena any amin'ny faritany Toliary any Andriamatoa Elson Brisson Erafa toa amin'izao atao anatin'ity fanadidina ity indray ny fanehoan-keviny. Zava-dehibe ary tombotsoa ho an'ny firenena ny fanatanterahana ny feonam-be nasionaly ho an'ny fampiavana pirenena, hoy Andriamatoa Elson Brisson Erafa, solombavam-bahoaka ny Toliary faharoa no sady filoha lefitry ny anteny mera pirenena. Nambarany fa ilaina ny fientanany rehetra ny fanatanterahana izany. Ny mikasika ny resaka réconciliation nationale zay ilaina dia ilaina ho an'ity firenena ity fa araka voalazanay ombeny dia tsy vitan'ny olona 5 na 4 ihany ny fanaovana izany, fa tsy mety ao anatin'ny kolafery rehetra izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny ampilamina mikasika ny réconciliation nationale izay hatao ny FFKM izay tsy misy maharatsy azy. Koa eto zahay dia manainga ny hery rehetra mba hifanome tanana fa amin'ny alalan'ny fandeferana ihany no halavotan'ity firenentsika ity. Raha ny fanamariana nentin'ny FFKM ny faritra 20 manerana ny nosy dia hanana solotena 530 avy mandritra ny feonam-be nasionaly ho an'ny fampiavana pirenena izay ho toto-tsaina manomboka ny talata 20 aprilo avy izao. Nandritra ny jinika teny anivon'ny faritra noho ny fidianana ny solotena isa-paritra.